ka hoe reto ava koa reto olona mety bekibeko a ty mety ataoko chef Cisco, ty mety ataoko DRS, ty ataoko médecin inspecteur, de aloha vorovoroko eto reto satria miassuré fa fifidianana amin'ny manaraka zany angeny pratique politique misy am'izao tsy miafina ange zany de zany tadiavanao perduré nefa zany nanesorana an'le teo taloha teo. Andriamato Maharavo Ratolo Janahary na i Dodo izay mpiasa mpanjakana ambony misotro ronono no vahintsika amin'ity atoandro ity miarabanao Dodo. Miaraba atsika rehetra ato amin'ny studio Infoculture Média. Miaraba atsika mpanaraka tsy tapaka n'ity fandaharana ty miarabanao Michel. Maharavo Ratolo Janahary somary nanao beviavy ianao omaly alatsinainy nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety mandroana an'ilay hoe fanosorapotaka mahazo ireo mpiasa mpanjakana ambony voatendry tamin'ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia lasa teo zany sy lany tanteraka mihitsy raha ny teo anivon'ny ministeran'ny atany sy fitinjaram-pahefany izay fanendrena lehibe ny distrika izay maro tamin'ireny nefa no nisy ny laza fa forongon-drajoelona ihany ny akabaron'ireo mpiasa mpanjakana zay voatendry isan'izany ny tany Ambatondrazaka tany izay nisy olombavim-bahoaka somary nampiaka-peo mihitsy an'le hoe olona lalatiana Rakotondrazafy ihany no alefa any rehefa voadaka tary miarina rivo tary nahoana ny fandraisan'ny Dodo an'izay hoe tena manana firenana politika tokoa ve amin'izao fotoana ilay mpiasa mpanjakana ambony. Ya mbola mamerina ny fisaorana atsika rehetra any tokantrano any amin'ny toerana zay misy atsika rehetrarehetra any manaraka zao fandarana zao mbola mamerina miarabanao ko Michel. Nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety tokoa zay omaly ary anisany adevitra nataony atao zany ny fieverana ny mpiasa mpanjakana ohatra ny administrateur civil fanatanterana ny asany ary tena mi se permettre amin'ny mpanao politika mitsara anay juger anay tonga de averinao côté amboalohany fa mitandalana rehetra Michel de ny firenena rehetra de voazara le principe ny séparation de pouvoir de ny fahefana mpanatanteraka, fahefana mpanao lalàna, fahefana mpitsara. Rehefa tany moderne rehetrarehetra de tsy maintsy voafeny zany zavatra zany. Tsy hoe zay te tsara tena, zay tony principe misy, raha teo tandalana isika ary zany raikety ny lalam-panorenana atsika zany séparation de pouvoir zany itarafana ny tandalana voalohany indrindra. Zay tsy milaza hoe anjely zahay administrateur civil, zay tsy miteny hoe zay manao ny marina, faraka ny teniko omaly izahay solotena mpanjakana, zay nampianarina anao an'izany, zay no tendrena hanatanteraka mibaiko ny fanjakana zany. Raha misy tsy mety amin'ny zavatra ataonay tsarao zay, gadrao zahay, toko zay ny nametrana andreo fitsaranareo, fa kosa tsy mety tompoko raha ny fahefana mpanao lalàna ny député miditra amin'ny asanay zao, tsy mety ny député ary io tsy le député ray tany Ambatondrazaka foana ke manao fa député rehetra amin'ny ankapobeny manao an'izany daholo mihitsy se permettre district na préfet na zao, fa zay district eny Aveza, zay préfet eny Aveza, lalam-panorenana avy milaza an'izany ka zay député milaza tena mpanara-dalàna tena manaja ny tany-dalàna indray ny anososy anay foana isanandro azonao lazaina zay fa hoe olona ny ary tamin'ny androny tim préfet ny tim zany zay, district ny tim zany zay, ohatra ny famefana an'ireny hoe tim fanabeazana, tim fahasalamana, zay zany tim intérieur koa zany zay tamin'ireny fotoana reny. Zany ange zany zavatra tenenindreo zany ange pira noho zany koa ke nataony tim manay administrateur civil tamin'ny androndreo teo 2 mandats hoe ka aza atao an'izany zahay, anareo nanao an'izany talohan'ny reto anay koriny aza. Fa zay tsy miteny hoe tsy niarana say tamin'ny fanjakana Rajoelina, inona ary mahasolotena mpanjakana anay raha tsy misolotena fanjakana Rajoelina zay tamin'ny fotoana fitondrany Rajoelina. Ary nisy tokoa ny atsodray fampahoriana natao anay nandritra n'izany fanjakana Rajoelina zany, de tsy vita ny zavatra fampahoriana nentina fanatanterana ny asanay de mbola mpanarana anay mandra-pahafatanay zany zay, fa zay zany kanarany Rajoelina, zay kosa tsy ekenay zany. Nanao an'izany taminay koa ny tim, nanao an'izany taminay koa ny Arema, nanao an'izany taminay ny SVM, ny UNDD. Fa tsy zany androany ianareo zay efa nitondra teo aloha nanao anay an'izany ray zao mba androany mba mitsaratsara anay, zay ny tsy ekenay, ary tena tsy ekenay mihitsy averina koa eto
ary zany dikan'izao re fondation zay anjarany zao tsika miroso am'y tete de misy miroso am'y fondation ny mpanao politika sasany de mbola te merina ny fomba taloha sahady mbola tadiaviny député izy no amaritra no nery ministère ny atany anendry zay lehibe ny district le préfet any amin'ny any tsy mety zany tsy zany nery fondation tenentsika mibaribary loatra zany dikan'izany hoe tsy manana finiavana iova mihitsy reo député reo fa mbola nyteo ihany teo ary zay mampiazakazaka andreo ina moa ny idirindreo amin'ny asanay raha misy tsy mety ataonay torio zay fa tsy anao no manery tsy maintsy ty ka nanina tsy nanao administrateur civil mihitsy anareo rehetrarehetra de nareo fotsiny nanao an'io asa io fa matozy io tsy anareo no manao an'io tsy hainareo io asa io tsy nianatra an'io anareo de ambenao zay no azy fa aza didina ny ministre anay anatanteraka ny sitraponareo zay nge le problème le hoe mpiasa-panjakana ny teny ianao teo mahakasika an'le hoe mandray baike politika mandray sy ny hoe fanapaha-kevitra politika izan'izany zao ny préfet n'Antananarivo zay iaran'izay faninjehan'izay mihitsy nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 hoe anjojay politika fanapaha-kevitra politika no raisina fa hitany dodohan'izay zany hoe inona ny tokony ananan'le hoe mpiasa-panjakana ambony mba tsy iaran'izay misy diso kely le filazanao tsy mandray fanapaha-kevitra politika izy hay zay ny fa zay manatanteraka baike politika omely lehibe nay rehefa miteny ministre de l'intérieur rehefa miteny ny OMC organe mixte de conception momba filamina bahoaka eto Antananarivo hoe monsieur le préfet zao ny zavatra tsy maintsy tanteranao tsy maintsy manatanteraka an'iny ny préfet na tiny na tsy tiny azonao ary zay matetika mampifamalaina satria anaovanay rappel à l'ordre zay administrateur civil mitena sao de tafahoatra loatra lesy zandry azonao fa raha vao tsy manao an'ireny ange zahay satria ordre direct avy amin'ny hiérarchie supérieure reny misy sanction disciplinaire mihitsy ake mazonay tsy tsapany olona ange zany voasazy anao mpiasa-panjakana ambony raha tsy manatanteraka baiko avy amin'ny supérieur hiérarchique anao azonao mety mitarika hatramina révocation zany suspension zany affectation zany ange zavatra mahazo io ka ny mpanao politika noho ny problème politique iny ny mampanaonao fonanay am'ire raha vao tsy manao an'ire tamin'ny farany teo nge préfet tsy le tranatanteraka tsony tamin'inona moa zany efa niteneniko teto zay le ordre manifestement illégal le en Europe rétablissement de l'ordre public anefany tsy maramila no mitarika azy fa ny gendarme tena fantatra amin'ny préfet fa tena ordre manifestement illégal mety hiteraka ny fanagadrana azy zany raha mitoy de tsy netanao soniny le réquisition ntsony izy zany ange zavatra misy fa le mpanao politika mihitsy no mampijabaka anay mampanao anay foana araka ny teneniko omaly zay nge problème ingrat be ny lesan'ny préfet n'Antananarivo piasan'ny arena ray manontolo te baiko an'io gouverneur n'Antananarivo te baiko an'io conseiller municipaux ny maire sy ny mpiara-miasa maire te baiko an'io daholo rehefa mety mahay mifofona l'orange te baiko an'io daholo azonao tsisy mibaiko an'io zany zanao manome malalaka ny faneho-kevitra nge fitorana am'izao piry midina ato amin'ny 13 mai zao reny olona reny nga misy mandrarandreo faneho-kevitra malalaka zany fa atao dalo cadre ny légalité fotsiny fa taloha ny mpanao politika hatram'izay manery anay foana raha vao tsy manaraka ny tenin'io député nareo mpanao politika mpitondra reo ny administrateur civil na chef de district na préfet alao esory zany nge problème manay de lazaina zay aveo zay ndray mbola latsana fa hoe olona ny ray ihany neny tamin'ny fitondrana ahoana moa zay zany zao de olona ny timma maro nge ny olona ny timma zany ray zany satria feno administrateur civil koa eraka an'io circonscription territoriale io niara-ny asa tamin'ny timma tam'zany de tsy azo mena asa tsony zany zahay zay niara-ny asa tamin'ny timma zay niara-ny asa tamin'no TGV aza atao an'zany kosa tsy zany nampianarina anay zany nanendrena anay ary zany ny asanay ohatran'zany reo mpitsara reo ohatran'zany reo gendarme sy police zay niara-ny asa tamin'ny orange zany defa esorina daholo zay zany ataontsika zany ve ary ny mpanao politika mampiditra n'zany zavatra borery zany anatin'ny sain'ny olona satria tsy mba manana ny faripaizanananay io reo raha nampanaovina an'io reo ary manina raha esorina daholo misy nana administrateur civil satria efa tsy maintsy niara-ny asa tamin'ny mpitondra teo aloha daholo de izy ary ny anao n'io asana io ny tena marina de tiandreo atao zay manaikinaiky ampiasaindreo tsy tokony ho izy zay ny tiandreo affectenany amindreo zany ka zay ny ilazako hoe tsy anjaranareo
mbola influencer ny affectation administrative civile manomboka zao fotoanan'ireo fondation zany tsy anaiky an'zany intsony izahay ary miangavy any tompona ndraikitra aza manaiky influencer-ny fahefandram-panao lalàna zany fa zay no reo fondation zay ny zavatra tsy maintsy verina am'loniny eto am'ty tany ty sao de tokony omena koro hafa le administrateur civil hoe mena inona mena koro hafa koro inona mena secrétaire d'etat ohatra satria zay ny ministère ny intérieur ka ino koa zavatra tadiavinay tokony alefany zany mba tsy hiaran'le hoe antsojay politika intsony satria mandra ka ao amin'ny ministère ny intérieur onge zatra ny lalandririnina nge zareo reo ny tena mariny everindreo fambolorina tamin'ny andro taloha everindreo fambolorina tamy 2002 2003 2004 2006 tsy zany tsony zao nous sommes en 2025 tsy tamin'ny andro ny fanjakana ny TGV non sasy misy fetra ny zavatra rehetra tapitra zay iny tapitra fotoana fanaovana tsinitsiny mampiasa-panjakana ambony miantso mpiasa-panjakana rehetra ao anatin'izao fotoanany reo fondation zao handinika ahoana marina ny anaovana ny tiasatsika ko tsy midika ao fa zay anjely zay koa samby tsara tena am'izay tsy mety nataonay nasanay rehetrarehetra fantatray koa nge zay nanao zavatra tsy mety taminay tao zay koa mba mifanara-maso any fa tonga zao ny fotoana hanarenana an'zany fa tsy hoe zao anareo de mbola hanohy ny fanao anareo any anareo député tsisy olona anaiky an'zany tsony ka hoe tsy hiteny zay rehefa pendipendenareo affecté ty fa tsy mety amina zany mazatra an'ireo député de Madagasikara reo ny amarozana zay député tsy mety aminay de solona nofy iny tsy misy tsony iny tsy azo atao am'ty tany ty tsony iny na ifamono eto azy isika tsisy olona anaiky an'zay tsony fa zay ny tolomany tanora malagasy zay ny tolona ny vahoaka malagasy aza manamerina an'zay fiteny an'zay tsony hoe olona oatra zao de nao fa nareo reo fianjely daholy nareo reo fianjely araka ny tenin'Andriamanitra hoe zay tsy nanota taminareo naoko nitora-bato anay mba tsara fitondratena daholo nety daholo ve nataonareo député reo tananafanataran'io satria nareo mi5 misy immunité de se permettre tsara ny am'zavatra rehetra zay taony ka tsy mety kosa tsy mety ampy zay mila atao rehefa dinio tsara koa traizany porte nyty immunité ty député miteniteny foana miditra vie privé-n'olona manaratsaratsy olona zany nge zavatra misy eto fanaovana politika atsika eto ka anao re fondation tsika andao jerevana ifotony daholy problème lasa blocage nyty firenena ty zay tsy nao affecté na tsy anjarany député mibaiko anay zay tsy mandray ordre avy amy député reo tsy lehibe nay aoka reo tsy didy tamin'ny asanay zay koa tsy didy tamin'ny asandreo fa raha misy diso ny zavatra ataonay misy fitsaranao misy lehibe zahay azo anaovana rapport aty amy lehibe préfet azo anaovana rapport direct aty amy direction ty Tananarivo aty aty amy ministère ty fa zay zalainalaina baraka tenitenenina fanafatana fa zay mbola tsy nagnala baraka député mihitsy za manokana mbola tsy ary nidy amfanaovana politika za tsy de miditra loatra ny fiainan'olona eo am'le makasika an'ilay toerana misy ny mpiasa-panjakana ambony zany eny anivon'ireny départementa ministérialy ireny aiza ho aiza ihany koa am'izao fotoana zao rehetrarehetra hoa rehetrarehetra iverin'ny député reo azony baikona daholy zay mpiasa-panjakana na ambony io na corps intermédiaire io zay veriny fa mety aminy no affecteny amy circonscription ny fidianana azy zany ange zavatra misy am'izao terena na gendarme io na police io na mpampianatra io everiny député zay tity fa zany ange tena mifanipaka tanteraka amina déontologie sy ny lalàna amy feny mpiasa-panjakana mpiasa-panjakana de natao servira manerana Madagasikara fa tsy zay mitiavany député azy ka hoe reto ava koa reto olona mety bekibeko koa ty mety ataoko chef Cisco ty mety ataoko DRS ty ataoko médecin inspecteur de loha vorovoroko eto reto satria miassurer fa fifidianana amy manaraka zany angeny pratique politique misy am'izao tsy miafina ange zany de zany tadiavanao perduré nefa zany nanesorana an'le teo taloha teo de mbola zany sahady mbola tsy tonga efa hita mihitsy fa maiky amina fifidianana io de mijabaka sahady ka tsy anaiky an'zany tsony zahay zay indrindra mahatonga anay manao an'izao faneoko hevitra zao zany ve de mbola ho azokena ry mpiasa-panjakana ambony rehetrarehetra zay ny problème amy magistrat reo zany ny problème na mpiasa-panjakana rehetrarehetra na ingénieur anao na inona anao tratran'zany daholy raha n'le hoe mpiasa-panjakana ambony zany ny olana eto ina le tediavinareo am'izay zany am'ty fiovana fanovana eto amin'ny fireneny ty
matoa zay mpiasa-panjakana ambony zany a misy antony nanendrena ndraiky raha ohatra ka tsy ampy na tsy mety ny antony nanendrena ndraiky de andao ovana ary hoe inona ndray ary nao mpanaovina anay azonao satria zany corps zany corps d'état zany corps de métier zany misy lalàna mifehan'ireo corps de métier reo misy asa ampanaovina an'ireo corps de métier reo ka raha ny asana ampanaovina anay tsy mety tsony am'izao van'ny andro enantsika de aitsio ary fa ny asanay tompo koa misy lalàna mife misy déontologie mife anay de aloha zay natanteraka ny asanay raha ohatra zay ka mivioler le déontologie na le asa ampanaovina anay de diso zahay fa aoka ny olona tsy misy ifandraisana amin'ny asanay mba tsy kitikitiky indrindrandrindra fa manao politika izy anaovany trafic d'influence eo daholo zany ny fiainan'olona rehetra satria izy député satria izy sénateur azonao de zay nentina aminona vorona olona satria ny gouvernementa matahotra sao de anaovana motion de censure de sourreine zay nge problème an'izy io ny fanjakana malemy fanjakana fandimera am'izay fanjakana malemy matahotra anaovana motion de censure matahotra sady manome voly esoro io nanomboka ovina raha tsy eto Madagasikara rery misy an'izany hoe anjarany député no mitady olona ho affecté no circonscription zany nge tena mahamenatra fa zany ny zavatra misy eto ary reharehan'ny député zany ka tsisy olona anaken'izany tsony ampy zay zany le tena problème misy lalàna mifeny asa rehetrarehetra rehefa ingénieur polytechnicien BTP anao bâtiment travaux publics zay ny asany misy lalàna mifehan'iny dokotera mpandidy anao zay ny asany misy lalàna mifehan'iny ohatran'izany professeur d'université anao misy lalàna mifehan'iny fa tsy zay sitraponareo mpanao politika no tanterahana eto zay amoramora ny ivelanareo fahalany anareo zay ny zavatra atao eto zay indrindra ny mila dinihana tsara am'ty raha politika ty zay vo iresona ny fifidianana fa tsy atao tandratandrametaka fotsiny satria pitiky ny TGV de iverina fa mety moramora ny alany anay zao de anao ny fomba pratika anareo nareo mpanao politika tsisy olona anaken'izany tsony eto fa refondation ny atao eto zao refondation ny atao eto misy ihany koa mantsy le pisolelaka ao anatina corps misy de misy foana zay ary iny matetika ny manimba ny namany mpiasa-panjakana ambony eto misy an'ilay misolelaka amin'ny mpitondra de manimba ny namana ihany koa mamevana an'ilay olona hijabaka amin'le asanareo eny enao moa miteny mety misy mipisolelaka mety marina zany mataonao miteny fa ny tena marina ny ataon'ny mpanao politika tena problème ny namana manko mahatonga an'io tsy fisolelana filazako azy matahotra miaro loatra an'le toerana izy ohatra hoa vita ny dossier ny BPC vita ny dossier ny baka ny ankizy fakana BPC sy fakana baka zany no fanolana kely amin'ny député anao anatin'ny fotoana iny de affectena nge anao nefa ny zanakao anao fanadinana de hoana ny farany va de manjanakao ra zany zavatra miseho voatery milefitra fa tsy hoe fisolelafana za tsy de mily loatra fa matoa ny olona anakiray ny safidy an'io corps de métier io mba tiany io zonao matoa izy ny safidy ho inspecteur de douane inspecteur des impôts magistrat administrateur civil tiany io asa io fa tsy fisolelafana zany fa noho ny fitsonjovana ny letaranaka matetika za ohatra hatran'izany tany Besalampy ho affectena ony any efa dossier BPC efa fermé za ho mba miangavy anareo aty ministère io mba azavela andrea fa ifindray zary ny vady aman-janako vadiko amin'io médecin chef responsable la pédiatrie ny Besalampy zanako aka BPC zanako vavy mato de io affecté za ohatsy andeha ataovy zay ataonareo tsy andeha fa de raha miala atao amin'ny résidence zany vady aman-janako ipetraka no fatrano satrana zana vady aman-janaka district ifindra trano satria iso chef de district asoloko de mifampicomprendre zany le zay samby administrateur civil tena marina zany tsy azo soloana dodora tsy vita fanadinana zanany vita fanadinana aiza zay soloko ary zala fa zany de am'izay de milamina fa tsy zay sitrapony député no tanterahany eto anao vonoty zao de zao de sisy mpandeha fa nga enao ny tompony io asa io fa nga ohatran'izany ny feny io asana io asoro zao de zao zany angeny ataony reo mpanao politika sasany ka tena manahirana mihitsy am'izao andro ny fanovana zao am'izao andro ny anaovana refondation mbola misy sa manao an'izany mandika lala-panorenana mbola ho an'ny taniko mihitsy raha any amin'ny conseil d'état hoe
ty moa zany tsy violation répété ntsony fa violation presque collective ataon'ireo olom-boafidy reo a violation collective na constitution de inona mba fepetra tokony ho raisina fa ny amarozany député de mis'impose amin'ny ilany mpiasa-panjakana zay tiany fa tsy mba ministère tsy mba DRH ntsony mandefa affectation fa député nitondra olona avy any ninina fahalemeny olona io ny fahadisoan'olona io koa aty amin'ny corps zany aty amin'ny ministère de zay tiany député fanao tsy maintsy atao zany ange ny zavatra misy ahoana zany a mba tiako antaniny zany mbola tsy nanontany ny conseil d'état inona ny atao manoloana zany fa violation répétée collective na constitution zany zavatra matetika misy ka tokony mandresana fepetra zao am'zany zao vaninandron'ireo fondation zao inona ny tokony atao manoloana zany fa tsy zay foana ny diso eto na manao marina ianao ka tsy mahafaly an'le toko politique tsy mahafaly mpikambana amin'ny orange de enao foana ny bedy enao foana ny bedy manjary manao tsara vatompoko mpikambana l'orange misy ke le administrateur civil zany ange ny zavatra tian'ireo mpanao politique reo atao satria matanjatanjaka matsiaro tena fa mahazoazo vahana ndray zao fa tonga teteza mitana fa rava le majorité teo iny a de tady anindry anay tsy anaiky an'izany tsony zahay tsy anaiky an'izany tsony zahay am'izao vaninandro fanovany fotony zao anisan'ilay tranga tany Rivomamy ihany koa fifandolanana teo amin'ny solombavim-bahoaka sy ny lehiben'ny district nisy ny hetsika nataon'ny solombavim-bahoaka nidina an-dalambe ny tahaky izay fialan'ny lehiben'ny district izay lehibe misakana ny fampandrosoana tao amin'ny district ana Rivomamy tsy nivoahan'le siady le vola ho an'ny solombavim-bahoaka natanterahany asa ao amin'ny district analany azy ny lehiben'ny district manahoana ny fandraisan'ny totoan'izay indray zany hoe le vato misakana ho an'ny fampandrosoana sy ny hoe fifandolanana eo amin'ny lehiben'ny district sy ny solombavim-bahoaka ka lasa misy fiatraikany ao amin'ilay vahoaka ao amin'ny district lay tranga izay le exemple concret moa ny anotaninao fa le problème za zao zavatra misy tamin'ny resaka Rivomamy iny tokoa mety ny député nidina an-dalambe tsy fatako concrètement inona tena faute nataony fa hoe tsy mety mamoaka ny siady zao nge ny tokony ataony député raha misy faute raha tena anaraka ny raha misy faute nataony le chef de district anay a Rivomamy sy Antananarivo lalana adiny firy maninona tsy mandeha ao amin'ny intérieur manantona DRH manantona DGAT na DGI manantona ny SG manantona ministre mivantana hoe zao ny ataon'le chef de district anao tsy zay ve ny moramora kokoto zay mitondra midin'olona an-dalambe tsy haiko inona tena démontrena am'zany fa tena hoe tsy namaly ve ny intérieur rehefa nanantona tompona ndraiky tatao amin'ny intérieur ve tsy nanome fahafahapo raha nisy député ny taraina amin'ny zavatra ataon'ny personnel tsy namaly ve ny ministère sa ve tena anehoana fa tena mazaka vahoaka tena anehoana fa tena fopla le chef de district atao raha diso nge hoa le chef de district tsy maninona aminay zany sazio zahay zay tsy contrany zany fa ny zavatra mety tsotsotra kokoa amiko raha ny teny ary za mino an'izany raha ny teny tamin'ny directeur zany na diaty directeur d'inspection aminay na DRH na DGAT na DGI na SG na ministre zany député zany nilaza hoe ny olona anay any aminareo de manao zavatra ohatroana zao tsy maintsy nandrefepetra ministère de l'intérieur io za tsy mino an'izany isy ministre de l'intérieur tsy réagir fa avela nisy olona idina an-dalambe tsy nanao an'izany fa tsy fatako natonga le zavatra reny sady tsy hidirako koa fa tsy fatako moa nefa rany ziny rehefa affecté zao le zalainy na mbola ao ihany fa matetika zavatra misy zany fa maninona arany député tonga jusque am'zany zavatra ohatran'izany fa tsy misy hiérarchie mihitsy ve zany ny atao aminay sa ve ny hiérarchie nay nanda de ho hitatsika eo fa aza atao pratique généralisena amin'ny fampitondrana aminay misy lalàna azonao misy lalàna ary zay raha voatory misy syndicat zay fa naninona raha ny teny bureau ny syndicat ny olona anareo manao an'izao fa iny moa tsy dirako iny fa resaka tena ohatrany affaire tokantrano teo iny zao tsy affaire tokantrano tao fa tony lamilamina ihany problème na siady io zany fa le fampiasana volana siady reny iny mboko amin'ny engagement izy reny misy engagement ny chef de district teo na tsy fandrona tamindreo fa tokony tenenina ny lehibe ny chef district tokony tenenina ny taty amin'ny intérieur
tsy nanatanteraka ve ministre rehefa nahazo nanao fitarenany député na fitarenam-bahoaka za tsy mino ministère ny intérieur tsy de manao an'izany tsy maintsy voainterpellé foana io chef de district io a raha tonga taty amin'ny intérieur le fitarenana tena sura zato isan-jato fa tsy maintsy mandray manao réaction ny ministère ny intérieur teny amin'ny agent hoe inona mahatonga anao zao fa misy député tonga eto manao an'izao de mamaly izy district ka zao le député manao an'izao tsy maintsy misy instruction nataon'ny ministère ny intérieur tamin'ny zavatra ohatran'izany. Inona zany ny fanatsarana tokony atao amin'ny fitsipika anatin'ny fianareo mpiasam-panjakana ambony amin'izao fanatsaran'izao mba hialana amin'le hoe fisina lehibena distrika mpiasam-panjakana ambony miandany ara-politika no ny tahotra antsoizay. Ny tena marina ho araka ny teneniko anao teo zay misy déontologie mifehana ny asa-panjakana io voalohany zany amin'ny fonction publique amin'ny ankapobeny de fa misy lalàna io fa ny corps tsirairay de tena manana misy lalàna misy décret mifehy an'io corps tsirairay rehetrarehetra io ho jerena hoa araka ny teneniko anao vokatra ny politisation de l'administration ty de tsy maintsy hijery zay anatin'izao fa ny nandro fantatra inona tsy maintsy ataontsika mba ilantsika ty politisation ty fa ny tena grave tena grave aty amin'ny fahifanampanao politika amin'ny fanaovana politika ty mihitsy rehefa malemy ny fanjakana ny gouvernement ny fanjakana mpanatanteraka de reny koa de njakazakany député io de metraiky amin'ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra satria gouvernement mifeny ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra rehefa malemy ny gouvernement rehefa tsy équilibré ny force entre ny exécutif sy ny législatif de manondro anaotrany foana fa rehefa ny fanjakana matanjaka ke tsisy député mabaikobaiko mpiasam-panjakana zany raha vao mandrahondrahona ny mpiasam-panjakana tonga de téléphone eny ministre anay de ny ministre anay miaro anay fa am'izao le ministre anay zany tamin'ny fanjakana mifandimby te oatra am'izay malemy matahotra ino izy ty matahotra anaovana motion de censure matahotra hitrikitriny député rehefa tonga eny amin'ny assemblée ny membre ny gouvernement de malemy de mba amin'ny personnel an'le ministère aby nitrikitriny le député zay ny tena marina ka zay zany tokony ho jerena am'izao androfana fanarana lalàna tsotra fotsiny ange séparation de pouvoir tatarao arabaky teny inona ny tokony hidikidiran'ny parlementaire amin'ny affectation ny mpiasam-panjakana asan'ny député ve no mitady chef de district mitady médecin inspecteur mitady commandant de brigade mitady commissaire de police atao any amin'ny circonscription zay nge respecté nge zay de fa milamina io le député fantatra ny député marina ve inona ny asany manao lalàna manara-maso ny asa mampanao fa tsy hanendry tsy hanendry mpiasam-panjakana zay ny problème mahita amitsika eto zay mahatonga zao zavatra sambodimbodika zao se permettre amin'ny zavatra tsy tokony ataony zay iverina kely sady rehefa avy eo zay iverinantsika fa ny mahakasika ny loha hevitra hafa ny malagasy ny mpitondra malagasy ny mpandraraha malagasy sy ireo mpiary miominantoka vahiny tonga eto Madagasikara mampiasa vola hitantsika zao io resaka connexion internet fifanolanana be eo amin'ny gouvernement io sy ny ireo compagnie ireo hoe mpandrinjara resaka fifandraisan-davitra eto Madagasikara ny fahitany Maharaviratolo-Janahary indray amin'ny maha olo-pirenena mpiasam-panjakana anao ihany koa misotro ronono le hoe connexion tsy mety ampidin'ireo opérateur téléphonique amin'izao fotoana zao na de efa miendrana ary nitady zany eo amin'ny gouvernement amin'izao fotoana sy izy ireo mba tsy verimberena ny resaka ohatran'izay de anao globalisé tsika de adevitra problème mety amitsika ny fandrarahana rehetra misy eto Madagasikara de lasa monopole ny vahiny daholy zay ny zavatra tena misy eto amitsika reo midicté enao ary mbola miresaka connexion amina réseau téléphonique na internet zany fa eto amitsika ngena ny hanina ho antsika vitany opérateur vahiny zany zao manao monopole ny menaka ho antsika eto fa tsy mba mpandraraha gasy no misitraka ny importation ny menaka ho antsika eto tsy hainy gasy ve zany tsy manambola anaovana zany ve gasy tsy mariny zany fanafarana vary eto amitsika eto mbola monopole na vahiny daholo na zavatra rehetrarehetra eto amitsika hitatsika angamba ny resaka fandrarana problème majiro fa na ny groupe électrogène na ny solika rehetrarehetra monopole daholo
zao zany vao manomboka zao mahatonga an'io vekara koa zay manomboka ny ray an-tanana fanovana ny fitantanana ny toe-karena eto amintsika ny fanjakana tetezamita zao de manao réaction zany manomboka mienjana fa tena tsy maintsy enjana foana io anao mbako manao zavatra exemple zavatra ponctuel loatra ka za tsy te maly an'izay fa everinao fa raha mba ho libéralisé aparitaka amy gasy koa fitantanana ny pétrole io io resaka téléphone rehetrarehetra io fa zavatra rehetrarehetra eto lasa ny vahiny daholy azonao manomboka mandray tanana an'izay fanjakana zao de misy ny fanenjana fa fanjakana malagasy koa satria masy mandidy eto amy tany ny fitondrana mazo miala koa ngeny ny mpandrara vahiny rehefa tsy te ara-asa amy gasy zay ny tena marina amiko fa fanjakana zany zao manomboka manelanelana de manao mienjakenjana fa rehefa tsy mazaka ny opérateur vahiny miala izy miala izy tsisy satria io asa io rehefa misy manao foana io rehefa tsy anao anareo fa za mino tonga ny fotoana mandray tanana fanarenana ny toe-karena fanarenana ny fitantanana ny raha-panjakana amy tokony ho izy le fanjakana hita amitsika de efa mody mienjakentana le vahiny ohatran'zao fa tsy adala koa ny mpitondra fanjakana malagasy amiko technicianina koa tsy vitsy eto amitsika mafantatra tsara ny marge acceptable fa tafa oatra loatra imagineo zao ny eto amitsika banque tsisy basina banque na ray azany gasy eto amitsika de aona moa tsika resaka fampandrosoana tsisy banque de développement na ray eto amitsika azonao zavatra rehetrarehetra ny vahiny eto raha vao manomboka mandray an-tanana am'le raha ara-toe-karena ny fanjakana de hoe anao an'zao non tsy maintsy manao an'zany jereo zao fitandrana arenaky ibonitany eto amitsika 1% 2% ny anjarany firenena malagasy de le manomboka andray tanana an'zany ve zany zao ny anarenana an'zany ve fitondra-panjakana de hoe fanolana amin'ny mpitondra fanjakana vahiny non tonga ny fotoana tsy maintsy miexercer ny atao hoe souveraineté ny tanteraka fitondra-panjakana malagasy fa matoa tonga am'zany ny adevitra am'zao resaka lamilamina ny communication zany fa manomboka tsapa ny mpitondra fanjakana eto amitsika ary manomboka hitako izy io hoe ahoany ty tsy ahinanareo satria mahafantatra tsara ny marge tokony atao zany fitondra-panjakana aveo araka amy technicien fa tsy zay taux d'intérêt ohatrany atao amy banque zay tiany atao eto satria andreo daholy io aiza renao tsisy banky azonao findranange eto e azonao zay fevera koa azy hoe manomboka mandray tanana le refondation fitantanana ny raha-pirenena sy ny toe-karena eto amitsika ny fanjakana de io manao réaction ny vahiny eto amitsika manao réaction ny vahiny eto amitsika satria tsy mba misy gasy misehatra amin'io asa io azonao zay nkeliky izy ka rehefa tsy anao reo mijanona ko nga maty motsika rehefa tsy miala reo rehefa tsy anao fanjakana tsy maintsy miexercer zay hitany fa mahasoan'ny firenena zay le famaliko an'le teninao so de matahotra ihany koa lay mpitondra hatram'izay teto Madagasikara ka tsy samy kitikitika an'ireo mpandraraha vahiny tonga eto Madagasikara io zay azo lazaina fa goavandreo fa rehefa ny malagasy de azo lazaina fa kapaina avy hatrany rehefa miova mpitondra ohatra nisy an'izany marika Ravalomanina an'izany nandraraha teto fa niala teo amin'ny fitondrana izy potika ny magro potika ny tiko hitantsika Mamra Vatomangy io am'izao fotoana zao tsy nanara-dalàna izy fa io no enjehana am'izao fotoana zao fa misy andreo mpandraraha azo lazaina fa niarany io miantoka tamin'ny Mamra Vatomanga tao ihany mpifaninana tamin'ny ihany koa nanisany nanao tsy nety eto amin'ny firenena reo vahindreo fa mbola hitantsika izy ireo mangalatra zany opérateur téléphonique zany fa tsy sa mampiatra lalàna am'ireo ny fanjakana ina zany le tahotra sy matahotra ho am matoa manomboka misy io lazaina atao hoe misy manomboka fifandohana na fanjakana sy reo opérateur étranger reo manomboka miréagir ho any fanjakana malagasy zany amin'ny ampimamba amin'ny tsirary ny atao am'le fandrarahany satria rehefa monopole mazava hoazy ake monopole zany fa zay te prix ataon'le opérateur atokany monopole vahiny io miréagir zany azonao miréagir zany fitondram-panjaka malagasy tsy anaiky intsony an'io monopole io zay nke mahatonga an'izy io tadidinao taloha tamin'ny androny Solima nisy NOMH fanjakana no mametra ny fikarany vidiny solika io no ny imposition atao mpamatsy vola de aloha liberté tout ça de io zany izy io azonao de ndraingely izy tsara fa raha ohatra ka négatif kosa tsy maintsy mijoro fanjakana ka
anao milaza ny problème ny mamy Ravatomanga sy président Ravalomanana tsy mazava amiko manko le zavatra tianao hovaliko fa rehefa gasy le izy de ohatry ny aran'ny faninjena hoe tsy nandohetra tsy ara-dalàna nanokafanan'le orinasa misy alatra zany ve ozy anao ny antony nanenjena ny tiko tam'ireny zavatra rehetrareny zao ny problème atsika mpitondra fanjakana eto amin'ny tanàna problème amin'ny fitondra fanjakana zay ny zavatra hitako zany na tamin'ity groupe Sodiaty tya na tamina groupe tiko tsy nandohetra fotsiny zao ange za sortany enam zany inspecteur des impôts zany promotionnaire isaka promotion misy administration civile de misy inspecteur des impôts fa tsy mandohetra fotsiny zao ane DG n'impôt, DGE, directeur de grandes entreprises, directeur rehetra tao influencena olo lazandreo baikona reny daholo araka an'izay tenentsika teo reny baikona zay sitra manaraka ny sitrapondreo natao directeur ao azonao de tsy mandohetra reo ohatran'izany groupe Sodiaty zany sy reo société bidon fictif mialokaloko am'le izy tsy mandohetra nge reo olona reo de rehefa miongana aveo de tonga fa ny olona de lazaina fa mampalahelo ny orinasa gasy azonao fa fahitako azy ny karana na manao déclaration bidon mitsokombakomba ohatraohatran'izany fa mba manao izy mba manao comptabilité mazava mba manao tratrana de référence fiscale azonao za tsy mitena tena marina ny déclaration ataondreo sy ny tariny fa reo mba manao fa ny an'le mpitondra gasy ange tena tsy manao mihitsy manana profo am'izany atsika satria manana inspecteur des impôts namana maro de am'izao fotoana zao zany tadiavina daholo reny société fictive reny société écran nampiasan'ny mpitondra fanjakana reny de lazaina fa hoe mpitena ny orinasa gasy fa rehefa tsy manara-dalàna mangalatra le mpitondra fanjakana miafinafina anatiny reny de fe rehefa tonga ny lalàna ampiarina aminy de lazaina fa hoe fanenjena azy non tsy mety kosa mila mireconnaître atsika fa misy zany marobe ny société écran foronina prête-nom foroporonina ny zarazara marché public raha tsy tena izy moa ny société livré ny tapis synthétique nanaovana ny terrain synthétique reny azanao de tsy hitany de tsy hita hatramina fiscalité tsy hita ohatraohatran'izany ange de rehefa miala eo anareo de tonga ny inspecteur des impôts zay mahafantatra reny zavatra reny poirin'olona le zavatra de amtena enjena rehefa mpandraraha malagasy hoe za contre na fanenjena mpandraraha malagasy mpanao politika tsy manara-dalàna zay ny zava-misy de aveo ndray no manao victime fa zay enjena tsy hitadidinareo ny zavatra nataonareo rehefa mionganao nareo zay leka izy amin'ny gouvernemanta efa niteny an'le asan'ny ministère ny atanto ihany toto fa le hoe gouvernemanta amin'ny akapobeany mihitsy am'izao fotoana zao azo lazaina fa efa mandre ny asany ve izy ireo efa hitantaratra ihany koa ve le drafitra hoentina hoe iovana eto amin'ny firenena miasa tena miasa ry zareo ary miasa be tena miasa be mihitsy satria ny timine na chronogramme napetraka amin'ny président tsy maintsy respectena fa ny zavatra hoe ina moa le filazanao azy teo de am'le hoe drafitra narenana an'le firenena am'izao fotoana zao le fanarenana an'le firenena marobe fanarenana firenena zany tsy vitan'ny ministère io rery raha ohatra zao raha tsy resaka fa tsy mipiasa ny ministère ny intérieur zay ohatra zao ministère ny intérieur reny maro ny zavatra fanarenanao zany fanarenana fanarenana fotony zany atao hoe politique de la décentralisation zany grave ane zany zavatra goavana santé goavana be nge zany tsy vitany piasan'ny ministère ny antany rery zany fa tsy maintsy antany any am'ireny collectivité reny mizanaky ny faritra manapaizana any amin'ny commune na any amin'ny fokotany zavatra santé goavana be zany azonao raha iresaka atsika momba ny lafitany fotsiny administration territoriale pure zany fitantanana administration du territoire zany zavatra goavana be nge zany fitantanana ny vahiny eto amitsika contrôle des étrangers sy ny gestion étranger ka tsy afaka miteny ny ministre hoe voafehinay ao anatina zao fotoana zao zany refondation zany fa zavatra marobe zavatra tsy maintsy dina anatin'zany zay no tsy mila irotorotora anty refondation ty
koa hoe maika anao fividianana atsika afaka 60 jours aika anao fividianana atsika afaka enimbolana tsy vita anatin'ny enimbolana ray taona zany raha tia nanana ny tsara atsika araka ny teneniko teto hoe efa nanao fividianana nisy seni teto nanomboka 2006 nisy fitraikata amin'ny fiainan'ny vahoaka ve zany ny atsara ve ny fiainan'ny vahoaka rehefa nanaovana démocratie importé mihitsy fa tena démocratie ny zava-dehibe indrindra finansian'ny union européenne hoane mba hisy ny démocratie eto fanalikan'olona ny démocratie fa voame alabato voame halatra re-pirenena zay ny zavatra misy eto ka zao tsika anao fanarenana fotony a tena dinio amin'ny tsiprina fa tsy vita ny staff ny ministère ny intérieur irery zany refondation ny ministère ny intérieur sy ny décentralisation zany ohatran'izany koa ny ministère ny mine fanabeazam-pirenena fahasalamana tsy vitany dokotera mpandidy sy dokotera généraliste fotsiny zany fanarenana zany secteur santé zany fa maro be ny mpisehatra ao anatin' zany maro be ny mpisehatra ao anatin' zany ka zany tsy vitavita hoe henjena kely fa tena andinika amin'io na ny maramila zany zao iroso amin'ny sizy militaire handinika hoe ahoana ny anarenana anyty elana am'ty politisation ny armée ty inona ny andraikitra ny tafika marina manolona nyty mpanao politika manondrana foana isaka ny mena fahefana ty zany inge zay teniko hoe tsy vita vetivety zany fa maninona ary ny mpanao politika mirotoroto sahady mangala avance manao pré-campagne sahady zay nge problème mietreritra hoe maika efa démocratie communauté internationale démocratie inona communauté internationale inona fanarenana fotony Madagasikara nge ny resany fa tsy fanarenana fotony ONU ka tsika mila communauté internationale ty tsy resaka union européenne eto fa malagasy Madagasikara ty no arenana ifotony a de alohana ho azy tsika fa tsika za manaiky fa influencena fatifatany zany diso hevitra mihitsy ny mpanao politika hoe mbola anaiky an'izany tanora malagasy mbola anaiky an'izany vahoaka malagasy diso hevitra be fa fanorenana ifotony a tsy vita vetivety zany fa tsy maintsy processus par étape ny am'le resaka tetobola am'izay asa-panjakana izay mpiasa-panjakana Marava Ratolojanahary mandeha am'izao fotoana eny amin'ny anteny miram-pirenena ny fandaniana ilay volavolan-dalàna feno tetobolam-panjakana eny amin'ny 24 isan'ny niteraka resabe le hoe nahenona ny tetobola ho an'ny anteny miram-pirenena ny any amin'ny présidence azo lazaina fa mbola midangana ihany na de efa nilaza ny filoam-panjakana fa mihena any amin'ny départemanta aiza avy ny tena tokony ametrahana zay tetobola hoe mibetsaka izay zany ahafahana mitondra fanarenana sy fanivany eto amin'ny firenena ialana am'le hoe toy ny tamin'ny fitondrana Andry Rajoelina ihany fa nitaterana le politika akabe ny fanjakana zao aloha Michel tetobola ny resantsika mamelanao mba nazavazavatra kely zay mba takatra ny saiko ny tena problème ny fanjakana rehefa miroso amin'ny tetezamety ohatran'izao de ny problème na financement de transition aiza ny ahitana vola hamatsina an'ty tetezamety aty satria raha mahita fa ny toekarenantsika eto mbola kofina kofina ny toekarenantsika tsy mbola misy zavatra ty fonctionne eto défi apetraka ny tetezamita zany zao raha miresaka an'izany zavatra vola zany ianao de tsy maintsy mahita zany atsika vola recette fiscale mila mahita zany tsika recette fiscale hampandehanana ny programme mpanjakana io zay zany ny adevotra fa tsy araka ny teninao hoe tsy de manahirana atsika zany hoe miena ny any amin'ny assemblée nationale na midangana ohatrany inona moa ny budget ny président ka rehefa tsisy vola direct moka tsisy recette miditra inona ny zavatra azo tanterahany eo fa ny tena fony problème atsika de aiza ny ahitana recette azonao aiza ny ahitana recette hanatanterahana ny rasolabola reo de toute façon ne fahafantarako azy ifonako mbola lalàna loi de finance efa voavolavona fanjakana Rajoelina ihany tena discuter aloha am'izao satria raha naverina 00 io mety tsy ho tratra am'ty décembre ty fampandalinana io ka tsy mahagaga anazy zany hoe mbola midangana be ny any présidence ny assemblée mety na eny zay feverako azy fa tsy mbola ty fanjakana tetezamita ty tena namola volan'io atramboalohany fa kosa a partir ny LFR zay mandeha amin'ny volana mesy juin ihany zay vao tena afaka hita tarataratra hoe aiza ny capacité nyty fanjakana tetezamita ty hanatanteraka amin'ny programme tetezamita so eo honnête fa zavatra zay le izy zay ka
défi ho an'ny tetezamita zany zao a de mila mahita vola ampidinina amin'ny kitabobola mpanjakana manomboka janvier manapatonga ny LFR hitarafana hoe zao ny capacité ty zay ny tena ny tena problème de problème ana financement de transition zay financement de transition zay sorabola any tsisy dikany iny sorabola nge tsisy dikany iny rehefa tsisy vola anatanterahana azy fa atraiza ny capacité ny tetezamita mampidi-bola na mitady famatsim-bola anatanterahana n'io transition io satria marobe tena marobe zavatra atao eto raha tsy resaka afa-tsy route nationale route régionale fotodrafitrasa maro isan-karazany azonao mila vola zany androvana andreo zay ny tena problème mipetraka ka am'izao reo io ny sorabola mipetraka eo tsisy dikany io fa amin'ny LFR any amin'ny mai avril mai juin ihany a vao tena hita taratra hoe zao ny tena capacité ny tetezamita ty fa io zany ohatrao fiverako azy a sorabola araka ny teneninao sorabola io tsy mbola tsisy tsy ampy 10-20% io akory nge no tateraka no tonga zay volana misy juin zay ny amaliko azy iny mahakasika an'le hoe matahotra sazy ihany koa ny mpitondra malagasy sazy avy am'ireo vondrona iraisam-pirenen'ireo izy natsika angamba ny vondrona afrikana taoriny an'iny hetsika iny de efa nandrangarangan'izay sazy zay ny fampiresaka teny amin'ny fiadidinan'ny repoblika am'izay avy eo ny avy amin'ny solotenan'ny vondrona afrikana hitatsika ny OIF zay vononany hoe anohana n'le fikoanandom-pirenena atao eto amin'ny firenena eo ihany koa zany zao ny SADC iverina indray zany sika aloha zany dikany zao hoe zao ny tena dikany namana Michel Rajoel lay fini tapitra treo momba ny Rajoel sy ny firongo ny dikany zany zavatra tianao tenenina rehetrarehetra zany nandrahoana iny ara fa niverina daholo izy moa masamy condamné Madagasikara zany tsisy iny dikany zany a ohatrany tsy nisy zany fanjakan'ny Rajoel zany amin'ny vahiny fa une nouvelle page misokatra de ahoana tetezamita ny atao eto amariparitra an'izay zany zao resaka atao satria tonga ny OIF tonga ny SADC azonao c'est fini zany fanjakana ny Rajoel c'est fini hiroso am'ireo fondation tsika io ny olona fa mamaly daholo ahoana nahitaratsika an'ireo fondation tsika azonao zay ny zavatra misy zay tena dikany zany zavatra tianao tenena zany amiko baibay likiliky baibay likiliky aloha idiran'ny folo alina ndray naovan'ny folo alina anarena amin'ny folo alina ny resaka eto an-tanàna le folo alina mantsy zao azo lazaina fa mitady feve zany raha ny zavatra hitatsika ny tety ambobao nanao perquisition tamin'ny trano finenana ben'ny tanàna tety anteroka teo aloha koro avy amin'ny miaramila le izy fa tsy ara-dalàna na de hoe miaramila raha lay nanao fisavana tety perquisition fahitany Maharava Tolo-Janahary an'le hoe mpitandro ny filaminana miaramila mitady fe am'izao fotoana zao toy ny nataon'ny zandary tamin'ny fitondrany andry Rajoely zany inona tokony ho ataon'lay lehibe ny miaramila zany fehezana an'le koro aminy mba tsy iopefy na anararoatra an'le hoe mahamiaramila azy zao aloha teneniko anao a raha misy olona amin'ny ministère ny intérieur miopefy aza lazana zany fa ny ministre ny intérieur sy ny staffiny manao an'iny satria fahalovana eto amitsika de fa tafahoatra loatra raha misy polisy mirakete olona de lazaina fa ny corps police rehetra ny corrompu ny ministre sy ny DGPN manao an'io azonao za aloha tsy manao resaka ohatran'izany azonao raha misy mpitsara manao kolikoly de ny conseil supérieur ny magistrature sy ny ministre ny fitsarana no voatonotono zay boko zavatra zany tianareo tenenina zany misy maramila nanao perquisition tsara dalàna taty amin'ny trano lalaina vatosoa de maramila rehetrarehetra tadiavinao soropota ka tsy marina tompoko zany fa ny hiérarchie militaire mianga avy any Andohalo tarian'ny général de division Piclas ny gendarmerie mianga avy any Fort du Sena raha tsy diso zay tarian'ny général Nonos division Nonos ny commandement ny police mianga eo ampelantanan'ny ino moa ny grade ny zandralako ty tsara monina ty azonao ka aza raisina any amin'ny hiérarchie militaire ny agegena rehetra mitrangy eto miezaka reo olona reo fa ny mpanararoatra ao anatina fahalovana de misy foana
azonao ka tsy diso be ny fieritreretanareo zany inona ny ataoko am'zany ka zany ka mahafantatra maramila inona ny ataoko am'zany fa ny maramila miezaka mandamina zany misy foana io fanararotana io misy foana io fanararotana io ary indrindra am'zao phase transitoire zao ny tena betsaka mpanararotra zay tokony amaily foana ny tompony andraikitra ka ataonao ahoana ka anao zany de mieritreritra hoe rehefa miteny an'zany zany de lasa anjely daholo hoe administrateur civil namana io tsy marina zany a za tsy miteny an'zany zay teniko anao raha misy diso zahay a ampiaro aminay ny lalàna fa tsy hoe rehefa misy maramila manondrana de teny anareo fa io ianao président Mikael inona ny dira Mikael am'zany tsy fantany akory nke zavatra ataony zarareo zany na olona avy amin'ny corinne na avy amin'ny corinne na izy zareo na olona nangalatra tenue fotsiny reo fa aleo ny ho hitantsika hoe zay tony tapitra ny fandarantsika Maharavo Ratolo Zanahary tamin'ity androany maromaro ny voaresaka teo inona no azonao am'tinana reny ary ny afatra ihany koa an'ny mpanaraka ny fandarana zarevitra amin'ity talata tondro ty ya misaotra namana Michel vetivety koa ny fotoana rehefa miresaka atsika ny afatrako voalohany indrindra za miteny hoe la refondation est en marche mandeha ny refondation ary tsy etoaina ny refondation aza manofinofy tsisy an'zany hoe fatahorana communauté internationale zany eto ary tsisy communauté internationale le teny amitsika hoe zay atao ny refondation ny olona tsy tia an'zao refondation zao no tia moromorona anelinelitsao ny asain'ny olona any hoe tsisy fiovana profon'zany zao le zavatra nyteneninao teo reny amin'ny opérateur na téléphonisa amina opérateur aninona efa manomboka ny faninjana amin'ny fanjakana satria miroso ny fanjakana amin'ny fanarenana fitantanana ny toekarena eto amitsika tsy azo ekena loatra intsony zany hoe monopole miroso am'zany ny any amin'ny ministère en commerce any miroso am'zany any amin'ny ministère de mine any miroso am'zany ny any affaire jono any miroso am'zany zahay aty amin'ny intérieur aty la refondation est en marche tsy ho vitatsika vetivety zany raha ty tsy azo korokoropahana zany tsy azo korokoropahana zany ty fa misy fotoanany aza inona kany ameperana anazy io inona mamaiky anareo am'zao fifidianana zao nanao fifidianana foana atsika teto hatram'zay nanondrana foana mpanao politika zay nazo fahefana teto averina ko mihitsy zany nanondrana foana mpanao politika za naferina teto indrindra nomboka ny 2002 anareo le naongan'ny olona mihitsy zao no maiky andray amerina an'le fifidianana fa iza iverinareo anay ty aleo aloha atao zay tsy iverenana zay agegena zay itsony fa aleo andeha ny refondation zay no izy zany zay zany afatrako voalohany ny afatrako faharoa ho anareo mpanao politika anareo olo mbo fidy ampy zay fidifidiranareo amin'ny asanay ty aza eritrerit raisinareo amin'ny fahalemenay zahay manana fahalemeny daholo ny olona rehetrarehetra ary nanota daholo ny olona rehetra tsisy anjely zay tsy mahita hoe piasa-panjakanam-boly anjely zany eto ka tsy mbola nanota daholo zay piasa-panjakanam-boly io fa aza zany zay fahalemeny any de fahalemeny fa tsy tokony idiranareo ny asanay efa manana fahalemeny izy ampafantaro anay fahalemeny de mba ataovo ampanajana ampamendrena fa azo ataotona rarana dridrangilo rarana adala hoe voronazo nadala ka raha tsy maty ny fofovolo de sara rotana amin'iny fahalemeny iny le administrateur civil kely iny tanitansany fanareo ve mba anjely raha mba ataon'olona ny fiainanareo koa ka ampy zay ny ingérence nareo amin'ny asanay ingérence nareo amin'ny asan'reo grand corps rehetrarehetra namanay reo na magistrat io na inspecteur des impôts na inspecteur de douane io chantage isanandro mahazo mipiasa-panjakana chantage maka iretsika syndicat rehetrarehetra manoloana an'zany ary andinika tsara tsika momba ny déontologie sy ny lalàna ny fenikorytsika tsirairay fa zay ny araroto mpanao politika atsika lasa ho fahalementsika mandrak'zay tsisy fomba natsaratsika nasatsika fa tokony ifanatona atsika tokony ifanentanana atsika hiaro ny solidarité ny piasa fa ty vira vrai mpanao politika ny atsika ohatrany tsy miexiste zany io syndicat ny piasa rehetrarehetra io manoloana ny reto olo mbo fidy reto fa reo moa no iza raha mbanaovatsy araka ny teneniko teo raha ty violation répétée collective ny constitution ataony reto olo mbo fidy reto ty mo tsy mety horavana ve ny andrim-panjakana raha manao zavatra ohatran'zany ry conseil d'état ry ACC fa tafahoatra loatra l'ingérence les violations de constitution ataony olombo fidy ka teny atsipy iny fa maka heriny syndicat sy tsika rehetrarehetra piasa-panjakana
maro tokoa isanareo zandra fa zay zokonareo tsy ambelanareo viravira mpanao politika eto fa raha mpanao politika ndrasana samy mahay io reo ary mba mainka atsika ve tsy hahay an'io fa hiaro anareo zahay ankahely anareo zay ataovy ny asanareo ampamendrenao koa aloha fa hiaro anareo zay teniko farany todika amitsika tompona andraikitra rehetrarehetra tao anatin'izao tetezamita zao mahereza anareo be de be n'olona faly nefany alefaso le izy ho hitan'olona trandretrany ny ezaka ataonareo alefaso le izy maitsy itsio ny opérateur vahiny efa tady be vonany eto amitsika aza manaiky lembenana zany anareo aza manaiky lembenana fa tsisy anjely tonga eto tany anarina anty tantsika ty fa tsika tsy maintsy malagasy be fahalemena io ihany ny anarina antika aza matahotra an'izany fahalemena zany fa nany mpanaradian'Andriamanitra ara-mpanaradian'i Jesosy nanana ny fahalemeny fa navita ny hiraka zay napetraka taminy makasitraka tompoko